Najib Telma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. INA, plus raffiné que jamais. ITA, huilerie industrielle de Tamata, Isacham Tel Suluajiv. Vous présente Nivava. La fagina Arapasalaman, Tsara Kaltao, Azampisena Mnandjich. Les minoteries de l'océan Indien. Manulchano Nivavo. En choisissant l'université PEF, vous misez sur le changement, l'innovation et l'excellence. PEF, Manulchawanao ni Fampalalambovo. Rentrée en L1, 6 décembre 2022. Inscription ouverte au Cap 3000 Anjar. Manulchano Nivavo. En octobre, Batimax vous offre 15% de réduction sur tous les articles. Vous présente Nivava. Eritoana mialohan'ny fahataperan'ny fempitom-piasan'ny filohan'ny repoblika fampanantenana maro no tsy tanteraka ankehitriny raha ataony jeritodika. Etsakilany saika mampitaraina ny vahoaka avokoa ny zava-misy amin'izao na ny amin'ny sehatriny sosialy na ny lafiny toe-karena, isan'izany ny sehatriny lavanilina. Tsy fampanantenana tahaka mahazatra no andrasan'ny maro amin'ny mpitondra ankehitriny fa asa mivaingana sy mipaika amin'ny fiainam-bahoaka. Tsy fantatra mazavatra eto ny antony nanemorana ny fivoriana faharoa eo amin'ny voamiera iombonana na ny komision mixte Îles et Pars araka ny fangatana nataon'ny fanjakana malagasy. Ny volana novambra ho avy izao no fotoana napetraka anaovana ity fivoriana ity ao Paris ary izao izy nimbotra izao. Nandatsy hitondra fanazavana mikasika izany fitondram-panjakana. Mitaky ny fanesorana ny filohan'ny fikambanan'ny mpianatra avy amin'ny faritrana nametraka ny foto-drafitrasa anatin'ny Cité Rose eny Ankatso ankehitriny. Ireo mpianatra vehivavy mipetraka eo anivon'ny R+3 Rose. Miteraka fikorotanana ho an'ny fiarahamonina eo anivon'ny Cité sy ny ireo mpianatra lehilahy avy amin'ny Grand Sud mibody ny trano ohatrany fanazavana. Olona miisa roa no maty ary ny iray kosa maratra mafy. Avokatry ny lozam-pifamoivoizana tetsy Andotapenaka androany tokony eo tamin'ny 2 ora atoandro. Fiara lehibe iray no nifatratra tao amin'ny reniran'ny Kopa ka nitarika ny fahafatesan'ireo olona ireo. Ary farany mihamafy ankehitriny ny daroka bomba ataon'ny Rosia amin'ireo foto-drafitrasa mpamokatra herinaratra ao Ukraine. Tao anatin'ny 2 herinandro manodidina ny 4 tapitrisa ireo mponina tsy nisitraka herinaratra any an-toerana. Ny andindindreo avy hatrany. Tompoko lasy tompoko vafaly miarabantsika rehetra tonga soa ato anatin'izao fampahalalam-baovao izao ary manasanao anaraka izany hatramin'ny farany. Etsika isantarana ny fampahalalam-baovao ny matoan-dahatsoratra. Eritaona mialohan'ny fahataperan'ny fempitom-piasan'ny filohan'ny repoblika fampanantenana maro no tsy tanteraka ankehitriny raha ataony jeritodika. Etsakilany saika mampitaraina ny vahoaka avokoa ny zava-misy amin'izao na ny sehatriny sosialy na ny lafiny toe-karena. Ohatra amin'izany ny olana amin'ny sehatra lavanilina tato anatin'ny volana maro izay tsy fampanantenana tahaka mahazatra no andrasan'ny maro amin'ny mpitondra ankehitriny fa ny fifantohana amin'ny fitondrana vahaolana sy ny asa azo tsapahitanana manoloana ny fahantrana mianjady amin'ny firenena. Andeha raintsika avy hatrany mikasika an'izay. Fampandrosoana izay tsy tratratra amin'izay nandrasana ho enjehana mandritra ny 5 taona hatramin'ny nitondra ny filohan'ny repoblika ankehitriny araka ny fampanantenana nataony tamin'ny vahoaka. Raha toka hifarana amin'ny taona ho avy ny mandany na ny fempitom-piasany. Amin'izao fotoana izao tsy tratra ny fampandrosoana ny firenena, mitombo ny fahatrany vahoaka, maro ny olana mianjady amin'ny firenena, na ara-tsosialy na ara-toe-karena, tsy tanteraka ny velarano maro natao. Isan'ireo tsototosatra amin'izao ohatra ny fananganana foto-drafitrasa maro tafiditra amin'izany ny flyover izay nambatra fa amin'ny taona ho avy vao atomboka.
Teo ihany koa ny fampanantenana manoloana ny fampanjakana ny fandriampahalemana, ny fahafehezana ny harem-pirenena tsy ho gaboraraka sy hivoaka antsokosoko. Maneho ny tsy fahafehezana io reheverenana ny fanjavonana volamena sy vatosoa ampolokilao maro ho teo anivon'ny ministeran'ny Harenan-kibon'ny tany izay tsy mbola fantatra ny toindra hatramin'izao. Ankoatr'izay, tsy mitsaha-mitombo ny olana eo amin'ny sehatry ny toe-karena samihafa, isan'izany ny lesoka mikasika ny lavanilina izay mampitaraina ny tantsaha sy mpandraharaha, nitarika ny fikatsoan'ny vokatra ho tsisy mpividy tato anatin'ny volana maro ka miteraka afa-tsy-antoka ny tsy fandrosoan'ny fanjakana vahaolana mikasika izany. Eo ihany koa ny olana ara-tsosialy samihafa, ny fiakaran'ny vidim-piainana miompapana sy ny maro hafa. Manoloana ireo olana rehetr'ireo, raha ny zava-misy amin'izao no jerena, mitohy amin'ny fampanantenana ny vahoaka tahaka ny nataony tato anatin'ny taona maro no ataony filohan'ny repoblika ankehitriny, fampanantenana izay mitombo hatrany herintaona mialohan'ny fahataperan'ny mondany. Manjavozavo anefa ny fandraisana andraikitra amin'izany tahaka ny planina momba ny fampandrosoana Madagasikara izay izao vao hitadiavana famatsim-bola raha toa ka tafiditra tamin'ny fampanantenana nandritra ny fampielezan-kevitra nataony fanatanterahana azy. Asa azo tsapa-hitanana sy ahitana vokatra ary mipaika amin'ny fiainam-bahoaka sy ny fampandrosoana ny takiany vahoaka amin'izao fotoana izao fa tsy resabe intsony. Fa iray taona mialohan'ny fahataperan'ny fotoam-piasan'ny filoham-pirenena, tsy tratra ny velorano faharoa nampanantenain'ny filoham-pirenena mikasika ny angovo sy ny rano madio ho an'ny rehetra. Mahery ny 700 ny malagasy hatreto no tsy mbola misitraka herinaratra hoy ny ministry ny angovo. Etsy ankilany, miemitra ho amin'ny taona 724 ny fahataperan'ny delestage hoy ny filoham-pirenena raha toa ka ny volana jona lasa teo no nolazainy fa fotoana fahataperan'izany. Mirana Clara no mitatitra antsika an'izay. Tsy tratra hatreto ny tanjona napetraky ny filoham-pirenena mahakasika ny famatsiana ny herinaratra ny tokantrano malagasy rehetra. Herintaona mialohan'ny fahataperan'ny fotoam-piasany, 720 ny malagasy no misitraka famatsiana herinaratra raha ny voalaza. Plan d'action reny le nazavaiko teo reny misy projet hydroélectrique be da be fanontanisaiko teo izy développé misy ny efa voasiny, misy ny efa miasa. Zany hoe normal hoe mety mbola mitamataba ny vahoaka malagasy satria mbola vo 420 isanjato zao taloha izy le 520 isanjato fa tsika amin'izao izy efa 420 isanjato no misitraka an'le herinaratra midika zany fa zay 420 isanjato zay mbola misy eo amin'ny 470 isanjato tsy misitraka dia afaka mitabataba. Dia le plan d'action tenenina teo zany dia hoe ireto sy ireto avy ny zavatra ankora, ireto ny efa mandeha ary ireto ny mbola vao développena, ireto ny efa voasonia fa miandry famoahana vola avy any amin'ny banky ahafahana manatateraka anazy. Etsy ankilany, ny volana janoary 2024 lasa teo, nilaza ny filoham-pirenena fa ny volana jona 2024 hoiena ary vinavinaina isy fahataperany ny delestage. Tsy izay anefa ny nitranga, mbola misy eto Madagasikara ny delestage. Omaly, nilaza izy fa afaka 5 taona anoany vao afaka ny delestage. Zany hoe raha ny vinavina zany dia any amin'ny volana jona na jolay anoany farafatarany dia mandeha daholy ny groupe rehetrarehetra eto andekaleka. Zany hoe anamaivana ny delestage ary tsy tokony hampisy ny delestage amin'ny taona 2027-2028 dia afaka manao fanamby sy milaza amin'ny malagasy fa amin'izay foana tanteraka ny delestage Tsy aivina, nanomboka omaly ary mifarana androany ny Forum national des investissements pour l'émergence de Madagascar. Ty hetsika ity izay hetsika no karakarain'ny fitondram-panjakana, hijerena lalam-piara-miasa amin'ireo mpampiasa vola ho fanatanterahana ny drafi-pampandrosoana PEM. Ny PEM izay drafi-pampandrosoana napetraky ny filoham-pirenena ho tanterahany ao anatin'ny 5 taona, fehim-potoana hitantanan'ny firenena. Fa tsy fantatra mazava hatreto ny antony nanemorana ny fivoriana faharoa eo amin'ny voamera iombonana na ny commission mixte Îles et Pars saraka ny fangatahana nataon'ny fanjakana malagasy. Ny volana novambra ho avy izao no fotoana napetraka anaovana ity fivoriana ity ao Paris ary izay izao nemitra izao. Nandatsy hitondra fanazavana mikasika izany ny fitondram-panjakana raha nanontany ny mpanao gazety androany. Mirana Clara. Tsy totosa amin'ny faharoa sy fahatelo ny volana novambra ho avy izao ny fivoriana faharoa eo amin'ny voamera iombonana na commission mixte frantsay sy malagasy. Noho ny fangatahan'ny fanjakana malagasy no anton'izany fanemorana izany. Tsy namaly mahakasika izany na ny Premier ministre lehibe ny gouvernement androany na ny ministry ny raharaham-bahiny raha nanontany ny mpanao gazety.
raha iverenana ny 8 novambra 2024 no nisy fivoriana voalohany ho firesahana mahakasika ny nosy manodidina na ny Îles Éparses. Ny voamera imbonana na ny commission mixte izay nahitana délégationna malagasy sy délégationna frantsay no nanatanteraka ny fivoriana tao amin'ny lapanandafy avaratra. Tsy nisy ny hevitra tapaka tamin'izany fotoana izany ary ny 9 jona 2024 no sokajin'ny Frantsa ho valan-javaboary arovana ho an'ny frantsay na réserve naturelle française ny Île Glorieuse iray amin'ireo nosy manodidina takin'ny firenena malagasy amin'ny frantsay. Fotoana ahafahan'ny Madagasikara mamerina ny fitakiana sy mampatsiahy ny résolution teo anivon'ny firenena mikambana ny taona 777 ny tokony amerenan'ny frantsay ireo nosy manodidina ny Madagasikara. Ity fivorian'ny commission mixte ity no izao mihemitra izao noho ny fangatahan'ny fitondram-panjakana malagasy. Tsy fantatra mazavatra eto ny antony izao. Lafiny toekarena miena avo sasaka ny vokatra jirofo anatin'ny faritra atsimo atsinanana indrindra ny eo vangaindrano taorian'ny rivodoza ny fanesy. Na efa tafiakatra 3,4 aza ny kilao ny jirofo ankehitriny. Sedra olana ny tantsaha manoloana ny tsy fampiny vokatra izay isan'ny loharanom-bola voalohany ho azy ireo. Yves Richard. Mavesatra ny fahampitehan'ny ala-jirofo nateraka ny rivodoza amin'ity sy Batsiray ny fiandohan'ny taona raha ny tany amin'ny ilany atsimo atsinanana Madagasikara raha ny eo amin'ny distrika ny Vaingandrano manokana hatramin'ny 500 ny fiainan'ny vokatra jirofo avy any an-toerana. Ka amin'izao zany nohon' izay vokatry ny cyclone zay ny hena dia ny hena ny tahany vokatry ny girofle zany tamin'ity taona ty. Raha ohatra hoe tamin'ny taondasa izy mety nahazo vokatra ka 70% na 80% dia amin'izao zany mety 40% ny vokatra miakatry amin'izao. Raha be zay mety 40% zany no miakatra tamin'ity taona ty. Zany hoe hitany fiainany vahoaka anatin'ny district ny Vangaindrano zay. Dia io no mampisokatry ny zavatra rehetrarehetra rehefa tonga ny fotoana girofle regny izay zavatra amidy lafo. Zany hoe mahazo ny tantsaha, mahazo tombony koa ny mpivarotra ohatra hoe PPN na vary na mpivarotra labiera izy ato rehetrarehetra zava-pisotra dia anisany mandeha aby rehefa miregny. Manoloana ny fiainan'ny tambokatra latsaka katerena lalina ny fahefa mividin'ny tantsaha anatin'ny distrika ny Vaingandrano izay mivelona amin'ny fambolena jirofo ny akamarony ary ny jirofo no miantoka ny 500 ny fidiram-bolany. Tsisy ako ny goavana amin'ny fiarikaren'izy ireo araka izany ny fiakaran'ny vidim-bokatra ankehitriny. Anefa raha amin'izao zany betsaka ny zavatra banga tsy mandeha amin'izao. Ohatra hoe resaka labiera tsisy finomana labiera hoe tena manao sitrapon'olo amin'ny zava-pisotro zany fa ambangovangony satria tratran'izay zavatra tsy napoiziny zay natofisoky n'igny cyclone igny. Io zany mba fanavotan'Andriamanitra ho an'ny toerana izay misy girofle satria hatram'izay moa koa dia manodidina ny ray alina mahery, 2 ray alina départn'io ray alina zany manomboka izy. Fa tamin'ity taona ity tonga dia nanomboka teo amin'ny 5 ray alina amintsika amin'ny teny zao efa 3 alina izy. Fa tamin'ny lasa zany ny stock tafakatra hatramina 3 alina ny stock tamin'ny taondasa ka amin'izao zany mbola départ izy dia efa 3 alina mino sy matoky ao fa mety tafakatra hatrany amin'ny 3 alina fa ny indro kely anefa ny vokatra zany tsy ampy. Raha ny antotanisana avoakany teo anivon'ny ministera-ny indostria ny varotra sy ny fanjifana ny farany teo tafakatra 427 tapitrisa dolara ny tetibidin'ny vokatra jirofo naondrany Madagasikara tao anatin'ny 9 volana voalohan'ny taona 2024 raha tany amin'ny 2,15 tapitrisa dolara tany izany ny taona 2024. Tarehy marika izay mifanohitra amin'ny zava-misy any fotony mahakasika ny vokatra jirofo raha ny ilany atsimo atsinanan'ny Madagasikara izay isan'ny mpamokatra jirofo be indrindra ankoatra ny ilany avaratra atsinanana anatin'ny faritra analan'ny jirofo izay mamokatra ny 700 ny jirofo eto Madagasikara ankoatra ny tantsoroka isan'ny tokony. Fa olana andrasan'ny tantsaha manoloan'izany ny hanavaozana ny azo jirofo izay efa tranainy izany hoe ny taonjato 7 tany ho an'ny ankamarony ka tsy aza hombokatra araka ny tokony ho izy. Mitaky ny fanesorana ny filohan'ny fikambanan'ny mpianatra avy amin'ny faritra nametraka ny fodrafitrasa anatin'ny Cité Rose eny Ankatso 2 ankehitriny ireo mpianatra vehivavy mipetraka eny anivon'ny R+3 Rose. Miteraka fikorotanana ho an'ny fiarahamonina eo anivon'ny Cité ny fisian'ireo mpianatra lehilahy avy amin'ny Grand Sud mipodin'ny trano natokana ho azy ireo raha ny fanazavana fanadetiana avy hatrany.
Nanatanteraka fitokonana androany maraina ireo mpianatra vehivavy mipetraka eo anivon'ny Cité Rose eny Ankatso faharoa tao aorian'ny fametrahana ny fotodrafitrasa nataon'ireo mpianatra lehilahy avy amin'ny Grand Sud teo anivon'ny trano fonenan'izy ireo ny alakamisy lasa teo. Manay ny fikorotana nateraky ny fisian'ireo mpianatra lehilahy ireo eo anivon'ny Cité izy ireo raha ny fanazavana. Izahay vehivavy ao amin'ny R+3 Rose dia tsy manaingy velively ny fidiran'ny président régional atsasatsasany izay mampiatra fahefana amin'ny fampidirana mpianatra etỳ amin'ny Cité midongy ao amin'ny tranonay. Lasa maro be zay ao, tsy mazaka ny foto-javitsasanay, ny jironay tsy mazaka, ny ranonay tsy maraka, dia izay olana rehetrarehetra miseho sy mitsanga zay no mahatonga anay mikontra an'io satria izahay no miainao, izahay no mahafantatra azy. Dia faharoa manarakaraka an'izay mahatonga anay ihany koa satria tena mahatsapy zay fa tsy mandray tanana ny koroa, tsy mandray tanana ny ministera, dia ny président régional izay mampiatra fahefana aty aminay izay tsy manatsiny, aty aminay izay tsy nisy idirany mihitsy no mampiatra ny fahefandry zareo. Mitotaly 700 ankehitriny ireo mpianatra vehivavy mitoetra eo anivon'ny Cité Rose na ny R+3 Rose eny Ankatso faharoa. Androany manodidina ny tamin'ny 9 maraina nikasana lahy ireo mpianatra lehilahy avy amin'ny Grand Sud eo anivon'ny Cité izy ireo. Nisy nandritra izany ny fifandonana teo amin'ny samy mpianatra, teo ihany koa ny fahasimban'ny foto-drafitrasa. Nitoita amin'ny fanankanandalana tao aorian'izay ny hetsika nataon'ireo mpianatra vehivavy avy amin'ny R+3 Rose. Manao antsoavy ny tompon'andraikitra maniolana izy ireo. Izahay moa zany amin'ny mahavehivavy anay dia tsy manana forsa amin'izareo zay. Dia le fikasihan-tanana koa zany no tena hoe tsekenay le fanosehana satria droanay misakana olona mitsofoka ao aminay. Dia zareo nanohatra anay dia lasa naratsy zahay. Nanana occasion mihitsy zay nanala ny zareo tao satria mora nidiranay tao. Fa nararotiny zareo zany zay hoe vehivavy dia voahidinay varavarana azonay le trano fa le varavarana indray sy mban'ny zareo fa satria tsy nahita moyen hitsofohanao zareo. Aminay aloha voalohany indrindra vaolana dia miala aloha président régional dia mijery any amin'ireny toerana izay malaladalaka fa ny zareo migrevy izy na hoe salle fast food salle d'étude ireny tsy misy mipetraka any izy mipetraka. Fa roa manaraka zay tokony amaolana zareo ny koa satria anjarany koa sy ministera aman'olana mpianatra etỳ amin'ny Cité sy any amin'ny établissement. Nanamafy ny fanohizana ny fitokonana ireo mpianatra vehivavy hatramin'ny fotoana ialan'ireo mpianatra lehilahy avy amin'ny Grand Sud amin'ny trano fonenany. Itsy ankilany tsy nahita bokany hatreto ny fidinana nataony avy eo anivon'ny Kroaty ny antoerana omaly. Tsy aivina natokana ho an'ny mpianatra vehivavy irery ihany ny Cité Rose eny Ankatso faharoa raha ny fandaminana napetraka ho an'ireo trano fonenana natokana ho an'ireo mpianatra. Faraka nitantsika tamin'ny lohatenim-baovao dia olona misy roa no maty ary ny iray kosa maratra mafy vokatry ny lozam-pifamoivoizana tetsy Andotapenaka Androany tokony ho tamin'ny Rora Tolakandro. Fiara lehibe iray nifatratra tao amin'ny rendrany kopaka nitarika fahafatesana ireo tao anatin'ny fiara moa ireo olona namoy ny aina ireo fa nadedina entiny fity nokoloina. Androany tokony ho tamin'ny Rora Tolakandro. Nitrangana lozam-pifamoivoizana tetsy Andotapenaka mialohan'ny hopitaly. Fiara fitaterana lehibe iray avy any amin'ny Digue no nifandona tamin'ny moto ary nifatratra tany amin'ny rendrany Kopa. Raha ny fitateran'ireo nanatry maso, vokatry ny fijanonan'ny fiara taxi be iray tampoka no niteraka ny loza. Nisy camion dépasse taxi be nijanona dia ohatrany tsy tafajanona mihitsy le camion tsy mipèse frein. Dia niala le taxi be izy dia tsy tafaverina intsony le direction dia niakatra taty amin'le inona moa zany ty iloti dia tonga dia lasa tany dia le moto taoriananay no nandona an'le camion. Potika tanteraka ilay kodiaran-droa nifandona tamin'ilay fiara lehibe. Naratra mafy kosa ilay mpitondra izany ary mbola natsiaro tena taorian'ny loza. En fait nisy tapaka fracture au niveau un rotule droite sy gauche. Zay le teo le olona teo dia misy trauma crânien kely le izy fa conscient tsara izy aloha teo mbola miresaka tsara. Raha mikasika ilay fiara lehibe kosa mbola niletika tao anatin'ny rendrany Kopa ny fiara lehibe tamin'ny fotoana nanaovana ny fanadihadiana teny an-toerana. Niaraka niletika tamin'ilay fiara araka izany ireo olona tao anatiny.
iray tamin'ireo telo tao anatin'ny fiara no navita nanavitena nandritra ny loza. Tavoaka teo ampovoan-trano teo zay sy zay mba naleny lomano satria ohatran'ny hoe vatampoka zany le varavarana voan'le titety tanety satria titety tanety tavavoaka teo am-pefilo dia tavavoaka dia zay tsy tavavoaka tsony fa mbola nanao dia teo anaty rano teo mivaha varavarana dia zay vao nitsoraka avoaka dia samy nanavitra teo moa mpiara-miasa amiko anankiroa. Manaraka fisaboana ao amin'ny hôpitaly Andotam-penaka amin'izao fotoana ilay lehilahy nitondra ny kodiaran-droa. 12 minitra tao aorian'ny nitranganan'ny loza no tonga teny an-toerana ireo mpamonjy voina raha ny fanazavany nanatry maso hatrany. Izany amin'iny fa ankizy malagasy manodidina 7 tapitrisa no miaina anatin'ny fahantrana sy ny takaitra vokatry ny fiovan'ny toetrandro eto Madagasikara, hoy ny fikambanana iraisam-pirenena Save the Children. Tsy ny any atsimony nosy irery intsony fa manerana ny nosy ity olana amin'izao fotoana izao ity raha ny fanazavana Onasaina sy Hilary nasoloniaina. Tsy manana politika mazava ny fanjakana malagasy, ampivelarana ireo ankizy manoloana ny olana maro samihafa iainan'izy ireo, toy ny fahafahana mianatra sy misitraka fitsaboana sahaza, hoy ny fikambanana iraisam-pirenena Save the Children. Ankizy manodidina ny 7 tapitrisa manerana ny nosy no miaina anaty fahantrana sy ireo voka-dratsy ny fiovan'ny toetry ny andro. Ho an'ny fanjakana manokana dia mbola tsisy politika mazava, na misy ara zany zay dia tsisy ny tsy mbola hitantsika ny vokatra izy ireny eo amin'ireny ankizy any amin'ny fiarahamonina ireny politika amin'ny fiarovana ny zaza zay, fijerevana manokana ireo zaza zay ao anatin'izay endrika anankiroa zay zany ny fianjadian'ny fiovavan'ny toetrandro sy ireo ankizy ihany koa zay efa miaina andavanandro amin'ny fahantrano. Miantso manokana ireo mpitondra fanjakana ny gouvernemanta sy ireo orinasa lehibe mba hijery manokana ireo politikan'izy ireo amin'ny fijerevana ny fiarovana ny zaza sy eo ihany koa zany mbo ametraka tontolo tsaratsara kokoa amin'ny fivelaran'ireo ankizy ireo. Ny 17 isanjaton'ireo ankizy latsaky ny 12 taona no miaina anaty fahantrana raha ny fanazavana, ary ireo zaza latsaky ny 5 taona lasibatry ny aretin'ny fitaovam-pisefona. Fa raha ohatra zao nisy reny cyclone reny dia be dia be ireo ankizy izay tsy afaka mianatra tao anatin'ireny cyclone reny aloha voalohany indrindra, fa na dia efa nisy raha ny famerenana an'izy ireo noho ny fahantrana ihany koa dia tsy afaka intsony ireo ray aman-dreny namerina an'izy ireo nianatra. Ny fahasalamana ihany koa tsy ampy ny fandraisana an'ireo zaza ireo amin'ny resaka fahasalamana, tsy ampy ny infrastructure. Ho an'ireo ankizy manokana dia mitombo ny aretina amin'ny fitaovam-pisefona, ka ho an'izay dia manentana ihany koa ho an'ny tsirairay andray andraikitsika amin'ny fanajanonana aloha ny fanaovantsika fandoroantsika ny tanety fa eo ihany koa zany na ireo mpitondra tomobile na ireo rehetrarehetra mba hijery manokana an'izay arak'izay tandrifantsika tsirairay avy. Raha ny zava-misy ankehitriny manjavozavo ny hoavin'ny ankizy malagasy hoy hatrany ny Save the Children Madagasikara. Mialohan'ny anohizantsika ny fampahalalam-baovao tahaky ny lafiny tsy mandriam-pahalemana fa eo ihany koa ny vaovao iraisam-pirenena dia anaraka dokavatra aloha isika. Makua Entertainment et JR Prod vous présentent Makua Tour 2022, le dimanche 30 octobre au Palais des Sports Mamas. Un spectacle inédit hors du commun avec Shine, Denise, Jasmine, Boy Black, Dalvis, Shadowbanks, Lion Hill et Eljo. Les billets sont déjà en vente sur Ticketplace. Sponsor officiel, Telma. Ina dia vita amin'ny soja voafantina mba hampatsiro ireo karazan-tsakafo karakarainao. Ny menaka Ina dia ahitana oméga 3 sy oméga 6 ary ara-pahasalamana no notrikaina entin'ny soja. Ina ilay menaka manome tsirony nandronao isanandro. Ina, plus raffiné que jamais. Ita, huilerie industrielle de Tamatave, misatra amin'ny telo sy roa arivo. La farine ara-pahasalamana, tsara kalitao, azo ampiasaina amina andro rehetra. Vokatra vita malagasy ary hitanao eny amin'ny mpanjara rehetra.
tsy oely ny lafarina sy le pain amin'ny lanjany ray kilao. Les minoteries de l'océan Indien. Vita Malagasy. Hanao spaghetti iray azafady. Rosiny ihany no tsara e. Na dia maro nandalo ny vavako Rosiny no tiako e. Il est pas tena tsara numéro 1 amaday. Vito! Efa hitatran'ny izany natao antsika malagasy matsiro natao antsika jiaby. Na spaghetti na macaroni, rosiny ihany no tsara e. Profitez du retour des beaux jours pour donner vie à votre intérieur. En octobre, Batimax vous offre 15% de réduction sur tous les articles. Une offre exceptionnelle dans tous nos magasins pour les petits travaux et les grands projets. Moins 15%, c'est tentant, non ? Zanaka yaourt. Andramo ane, hitanao eny ampivarotra mahazatra anao. Ary azonao jifaina manomboka amin'ny vidiny 700 ariary monja. Yoplait, tsiro ifampizarana. Yoplait. Université PEF. Parcours études et formations. 3 filières au choix. Informatique, 2 options. Développement d'applications et web, réseau et base de données. Droit, diplomatie et relations internationales. Management et administration des affaires pour obtenir les diplômes de licence et master suivant le système LMD. Admission sur sélection de dossiers et entretien. Rentrée en L1, 6 décembre 2022. Inscription ouverte au Cap 3000 Indjar. Contact 038 45 085 85. 020 85 085 85. En choisissant l'université PEF, vous misez sur le changement, l'innovation et l'excellence. Université PEF, l'excellence à portée de main. Tavaverina eto amin'ny fampalalam-baovao isika nitrangana fanafiana amin'ny tapiadina ny tao Tomasina Omaly tokony ho teo amin'ny 12 ora sy sasany atoandro. Fiara iray nikasa anatitra volany amin'ny banky no voasakan'ireo andian-jolahy miisa 9. Lasa tamin'izany ny vola mitetina 70 tapitrisa ariary ary maty voatifitra ny mpitandro ny filaminana izay niambina tao anatin'ny fiara. Fanadihadiana entiny Utitina. Polisy iray avy ao amin'ny FIP, brigadier en chef de police, maty voatifitry ny jolay nandritran'ny fandrombana nataon'ireo andian-jolay miisa 9 nandeha moto omaly atoandro. Tao Salazamay Toamasina, teo amin'ny 4 chemin, lalana miazon'ny sekoly lycée Jacques Rabe Mananjara. Fiarana orinasa mpanjara solika iray ao Toamasina no voaroba ity. Lasa tamin'izany ny vola mitetina 70 tapitrisa ariary izay nokasaina aterina ny amin'ny banky. Zany toe-javatra zany mila fanazavana ho an'ny vahoaka satria ohatrany hoe tsy mandray andraikitra ny mpitandro filaminana nefa raha araka ny fantatra sy ny hita vokatra reny hitantsika amin'ny Facebook rehetrarehetra reny dia misy ny azo be dia be aorianan'ireny fanafiana na nafaty olona na tsy nafaty olona dia misy ny azo ary any amponja ary misy ihany koa ny maty.
mazava ho azy reny raha ny procédure zay ny lalàna zamborona le olona dia atao enquête anatin'ny enquête avy dehibe ny zavatra atao ny fitaovana nampiasainy ny olona ny fanerasera taminy dia atao amin'ny alalan'ny réquisition na ny moto na ny téléphone. Manano sarotra amin'izao fotoana izao ny famongorana ireo jiolay raha ny fanazavana. Toko zay ho an'ny vahoaka ny Toamasina aza nkalazaina loatra re zany tamatavy tsy milamina zany fa io sondroray loasa izany fanafihana zany misy daholo zany ka tsy tamatavy no lazaina hoe tsy milamina tsy ny tompona andraikitra tamatavy no lazaina fa tsy mandray andraikitra fa manao re zahay fa ny fitaovana angaha ny ataoko hoe tsy ampy aloha dia tsorona fitaovana anaovana patrouille sy ny fitaovana ampiasaina amin'izay rehetra ahitana ny marina amin'izay fa ny mampalahelo fotsiny averiko foana isika fokon'olona kamo ijoro vavolombelona kamo itoroka satria namatsika zokotsika zamatsika ireo mpanao ratsy ireo. Taorian'ny fanarahan-dina ataon'ny mpitandro ny filaminana nitazomao amin'ny biraon'ny polisy atao famotorana ilay mpamilin'ny fiara voaroba sy mpiasa iray niaraka tamin'izy ireo. Fa tsy mbola tafarina noho ny fatiantoka nateraky ny fahamaizana ny fivarotam-boky tetsy Ambohijatovo ireo mpivarotra boky niarambona amin'izao fotoana izao. Ankilany miroso tsikelikely ny fanamboarana ireo tsena may izay noraisin'ny komina Antananarivo renivohitra antanana ny fanamboarana izany ankehitriny. Daniela Menoarson mitondra ny fanadihadiana. Roa volana taorian'ny nahamainy tsena fivarotana boky tetsy Ambohijatovo. Tsy mbola tafarina ny fiarian'ireo mpivarotra niarambona hatramin'izao raha ny fanadihadiana natao tamin'izy ireo. Ireto farany izay misedra fahasairanana ankehitriny noho ny tsy fisian'ny fidiram-bola. Tena raha hoe tamin'ny départ rehetra amin'ny voalohany aloha tena mihintsy manantena fa mbola any amin'ny 20 taona andro vao matafaverina ny hoe tena verina amin'ny laoniny raha ohatra hoe ho tafaverina satria zavatra vao niarinay vao info vao nanomboka hoe tady vola dia efa mahay tao daholo zany. Ny eo amin'ny trano aloha no tao hoe mafimafy kely ny ao anatiny moa zany dia mbola miaingy amin'ny zéro. Mampitonay aloha zany zao dia mireo mivarotra amoron-dalana eto boky izay fanomezana nomeny malala-tanana zao reo ingainay ireo dia miainga eo aloha mandrapahavita ny trano dia para zéro. Indrindrindrindra le orinasa tena mbola taona maro vinavinako aloha mbola 20 taona any farafahaingany vao tafaverina. Raha tsy aivina nitrangana firehetana teny amin'ny tsena fivarotam-boky teny Ambohijatovo ny aliny 7 ny volana aogositra lasa teo ka trano fivarotam-boky miisa 7 no may tamin'izany. Amin'izao fotoana miroso amin'ny asa fanamboarana ireo tranoboky may ny avy eo anivony komina Antananarivo renivohitra miaraka amin'ireo mpivarotra. Navadika ho biriky avokoa ireo trano fivarotam-boky may ireo. Ny fiakaran'ny rano sy ny fahasimbana nateraky ny rotsakorana tamin'ny faritra sasatsasany toy ny teny Anosy sy Andotapenaka ny atoandro teo izay no andeha ho arahintsika atao anatin'ireto sary tsy akitaiteny manaraka ireto. Fa ny mampiavaka ny tanàna Nosy be sy ireo vondrona Nosy hita ao aminy io loha hevitra io indray no entina aminao anatin'ny fandaharana lalino raha mpitso alahady amin'ny 7 ariva. Andeha ho arahintsika ny sombiny amin'izay. Manodidina ny 7 kilometatra miala ny sairana an-tsambon'ny Nosy be ny misy ny Nosy Komba. Ity farany izay manelanelana ny Madagasikara sy Nosy be nanomboka ny taonjato fahavalo no nahitan'ireo vahiny ny Nosy Komba. Nosy ity zegny hita nanomboka tamin'ny arrivendro
peuple avy agny Java, Bornéo, les Indonésiens, les Asiatiques satria tamin'ny moment-ny 8e siècle zegny rô tamin'ny région Nabedam-Pasinava nanao activité marobe nanao commerce mbola tsisy olo nipetraka taminosy satria tamin'izegny mbola misy kaduit marobe zegny mihina olo tsy haiko menamena na koa mihinagna voly fa taty afara aminay tamin'ny 1600 nisy arrivé ny premier famille royale teto ny éradiquer les valavo mihinagna atao hoe kaduit ianaran'ny nosy tanana taloha zegny nosy kaduit fa taty afara nisy mpanjaka vavinavy mpanjaka sakalava ny éradiquer-ndreo le valavo eo amin'izay na afaka nipetrahan'olona ka hatramin'izao ty niova nosy komba amin'izay le anarany satria le mpanjaka nitondra ankomba nitondra le murien ny foky sakalava amin'ny ankapobeny no mitoetra ao nosy komba misafidy kosa ireo foky tany mandravitra izany misy mpanjaka mipetraka mpanjaka zafimena ndraiky zafiny fotsy ary maro karazany amin'izay le olo agnatiny eo misy antifagnegny misy antakandrefa misy ampanjaka misy makoa nosy volkanika raha nisany mamokatra volo fanondrana samy hafa toy ny vanille ny kakao ny kola sy ireo hazo fihinam-boa isan-karazany nosy komba miavaka ny kalitaon'ny vokatra ny antoerana raha ampitaina amin'ireo faritra hafa tontolon'ny fanatanjahantena kosa indray dia niondrika efatra no aotra nanoloana ny ekipa pirenena gabonais ny ariva teo ny ekipa pirenena malagasy nandritra ny lalao miverina no tanterana tao Franceville Gabon mikasika ny lalao baolina kitra lalao tafiditra anatin'ny fifanitsanany CAN U23 dia izay ihany koa no entsika eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena miamafa ankehitriny ny datroka bomba ataon'ny Rosia amin'ireo foto-drafitrasa mpamokatra herinaratra ao Ukraine tato anatin'ny 2 herinandro mandinina ny 4 tapitrisa ireo mponina tsy misitraka herinaratra any an-toerana raha ny nambaran'ny filoha Volodymyr Zelensky fanadihadiana eo amin'ny sarin'ny France 24 Dîner à la lumière des bougies. Mena anatin'ny aizina ankehitriny ireo mponina amin'ny faritra sasasasany ao Ukraine malona ny fahapotehan'ireo foto-drafitrasa mpamokatra herinaratra ny antoerana vokatry ny daroka bomba nataon'ny Rosia vokasika izany ao amin'ny renivohitry Kiev ho fisoroana ny fahatapahan'ny herinaratra tanteraka fepetra noraisin'ny fitondram-panjakana ny fandrindrana ny fahatapahan'ny jiro amin'ireo faritra samihafa tato anatin'ny herinandro maherin'ny 300 ireo ivitoerana mpamokatra herinaratra no simba vokatry ny fanafihana drone nataon'ny tafika rosianina pakety noraisin'ny tompona andraikitra ny antoerana araka izany ny fampihenana ny fandaninany herinaratra vokasika io fepetra io avokoa amin'ny ankapobeny ireo tanàn-dehibe ao Ukraine toy ny Kharkiv maharitra adiny 9 ny fehimpotoana fahatapahan'ny herinaratra isankilany miroso kelikely amin'ny fanarenana ireo foto-drafitrasa simba ireo ingénieur sy ireo mpiasan'ny ivitoeram-pamokarana herinaratra ao Ukraine aina ho sarotra ny fiatrehina ny varim-potoana ny atsika ho an'ireo mponina ny antoerana ankehitriny manoloana ny tsy fisian'ny herinaratra difficulté dans les semaines à venir. Dia izay ihany koa tompoko lasy tompoko vavy namarana ny fampahalalam-baovao tamin'ity alina ity ankehitriny ianao nanaraka izany hatramin'ny farany veloma tompoko. En octobre, Batimax vous offre 15% de réduction sur tous les articles. Vous a présenté Nivavo. Vous a présenté Nivavo. La farine ara-pahasalaman, tsara kalitao, azo ampiasaina amina andro rehetra. Narainao teo niaraka tamin'ny LMOI ny vaovao. En choisissant l'université PEF, vous misez sur le changement, l'innovation et l'excellence. Narainao teo ny fampahalalam-baovao niaraka tamin'ny PEF. Rentrée en L1, 6 décembre 2022. Inscription ouverte au Cap 3000 Anjar. INA, plus raffiné que jamais.
Ita, huilerie industrielle de Tamata, Isacham Telsuluariv. Vous a présenté Nivavo. 5G Batelma, des actualités unies, dynamiques et renversantes dans le journal TV.